mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika rehetra ry afaka malalatra azy ity zoma fa efatry ny volana novambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy voalohany nosoratan'ny Petera voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Petera voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Petera apôstôlin'i Jesosy Kristy mamangy ny mpivahiny monina ny ambelezana any Ponto, Galanty, Kapadokia, Azia, Bitinia dia olom-boafidy araka ny fahalalana teo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazana an'i Jesosy Kristy. Ampitoboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Isaorana ny Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindram-pony amin'ny fanatenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahiriny an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa voninahitsy any am-parany. Izany no iravoravonareo na dia ampahalelovana vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa aza ianareo raha tsy maintsy hisy izany, mba ho hita fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo, izay tsara lavitra noho ny volamena mety simba na dia voazahan-toetra tamin'ny afo aza, dia amin'nisy ihony Jesosy Kristy izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa satria inoanareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tonona sady be voninahitra. Mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andinin'ny fahafito, mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo. Mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo. Petera avako malala dia isan'ny miresaka amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny ireo fiangonana any am-pelezana ny any Ponto, Galaty, Kapadokia, Azia, Bitinia sy ny hafa rehetra, dia manome toerana manokana momba ny teolojia ny fizahan-toetra. Ary mazava fa asehon'ny Petera fa mety mandalo fizahan-toetra ary mety tsy maintsy ho lalovana mihitsy ary zany, hoy izy amin'ny andininy izay voalaza amin'ny andininy fahaenina. Dia misy ary lafin-javatra vitsivitsy izay resahan'i Petera eto mikasika ny atao hoe fizahan-toetra, ny dikan'ny fizahan-toetra, ny ateraky ny fizahan-toetra, ny hevitry ny fizahan-toetra. Tsy dia resahan'i Petera loatra ny hoe avy aiza ny fizahan-toetra, Andriamanitra ve mizahan-toetra sa tsy mizahan-toetra, fa Petera dia resy lahatra fa ny zavatra avelan'Andriamanitra lalovan'ny olombelona dia misy karazany maro, ary ao anatin'ireny ny fizahan-toetra. Dia hoy ary izy amin'ny andinin'ny fahafito hoe mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo. Fizahan-toetra ny finoana manjary miteraka fiderana, fizahan-toetra ny finoana miteraka voninahitra, fizahan-toetra ny finoana miteraka fankalazana. Zany hoe lay fizahan-toetra zany amin'izay fotoan'izay, raha toa ka refesina amin'ny fomba fijerin'ny Paoly, ampifandraisina amin'ny fijerin'ny Paoly eto ny Paoly sy Petera, dia mazava mihitsy manao hoe tsy misy fizahan-toetra avelan'Andriamanitra lalovan'ny olona ka tsy zakany. Ny fizahan-toetra izay zakan'ny olona ihany no avelan'Andriamanitra lalovana. Io voalohany izay tsy tokony ho adinoin'ny mpino mihitsy amin'ny antsoina hoe teolojia ny fizahan-toetra,
hoe fizahn-toetra io a dia lay zavatra avelan'Andriamanitra, lay fanadinana izay avelan'Andriamanitra lalovan'ny olona mba ampiorina azy amin'ny finoana, mba hamafiorina azy amin'ny finoana. Ny fizahn-toetra tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny tenan'Andriamanitra loatra, mba hoe ahafantaran'Andriamanitra antsika. Ny fizahn-toetra tsy planin'Andriamanitra nataon'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hitondra fifaliana ho azy, tsy zay loatra. Fa raha ohatra ka manao fizahn-toetra Andriamanitra tsy ho an'ny tenany, hoe mba hafalifaly azy ve, na hoe mba Andriamanitra tsy faly amin'ny fangiry firin'ny olona, tsy toetran'Andriamanitra zany. Andriamanitra koa tsy mila ataontsika hoe fizahn-toetra vo ahafantatra atsika. Fantatr'Andriamanitra isika araka ny tenin'ny Soatra Masina hoe mbola tany am-boky ianao de efa fantatro. Ary hoy ny filazan'i Jesosy moa manao hoe na ny volondohanareo aza de vo isa, zany hoe fantatr'Andriamanitra isika, ka tsy hoe amin'ny alalan'ny fizahn-toetra isika vo fantatr'Andriamanitra, fa fantatr'Andriamanitra ny voariny, fantatr'Andriamanitra ny momba atsika. Noho zany dia raha mpandalovana fizahn-toetra isika dia tsy ho an'Andriamanitra loatra akory ny antony fizahn-toetra, fa natao ho antsika. Ary raha natao atsika le fizahn-toetra de izao, roa zany no heviny. Ny voalohany de izao, raha ohatra ka jerena dia hoy ny filazan'i Paoly manao hoe ny fizahn-toetra zay zaka tsy maintsy ho zay zaka no avelan'Andriamanitra lalovana, satria tiany isika. De le fizahn-toetra tsy maintsy ho lalovana satria zaka ny voalohany de izao, tena ho fanamafisana ny finoana sy ho fampahirezana. Zay ny voalohany. Ny antony fizahn-toetra zany dia mba hamafiorina ny finoantsika, mba hifikiratsika amin'Andriamanitra. Zay no antony. Fa ny faharoa de izao, raha ohatra ka avelan'Andriamanitra lalovantsika koa ny fizahn-toetra izay zakatsika, dia ahafantarantsika koa ny tenatsika sy ny finoantsika. Ao ny hoe hamafiorina, fa ny faharoa de izao koa ny hoe ao ny hoe mba hahatonga atsika ahafantatra ny tenatsika, ny fetratsika. Tahaka ny olona manao zay mahatonga ny hoe perasmos fizahn-toetra, ny fanadinana zany hoe rehefa manao fizahn-toetra ianao, manao mandalo fanadinana ianao de zao fantatrao hoe ito ny zavatra haiko, ito ny zavatra tsy haiko, ito ny zavatra zakako, ito ny zavatra tsy zakako. Zany hoe tonga fantatrao ny tenanao. Ny fizahn-toetra zany de tena nataon'Andriamanitra ho anao mba ahafantaranao ny tenanao, ahafantaranao na mitoetra amin'ny finoana ianao na tsy, ahafantaranao hoe marina sa tsy marina ny fanoloran-tenanao. Ary faharoa de zao, ho fitezana sy ho fanolokoloana lay fanoloran-tenanao. Dia hoy Petera hoe mazava zany ny fizahn-toetra fa tsy zavatra nataon'Andriamanitra hanimba ny olona, hanimba ny mpanompony. Tsy fizahn-toetra izy raha izay. Tsy fizahn-toetra izy raha toa ka zavatra andratra na ampenjera na ampanatsika ny olona amin'ny finoana. Tsy zay loatra. Ny antony fizahn-toetra zay. Marina fa mifanakaiky be ny dikany hoe fankapana sy fizahn-toetra, mifanakaiky be, raha tsy teny ray mihitsy aza ny ilazana azy indraindray. Satria ny fankapanahy dia mety ho fizahn-toetra ihany koa. Avelan'Andriamanitra handalo fankapanahy mba ho fizahn-toetra, tahaka ny hitantsika ao amin'ny Mateo 4:7, Luka 4:7 nakana fanahin'i Jesoa. Fankapanahy fa fizahn-toetra ihany koa. Zany hoe mety ho fankapanahy de mety ho tonga fizahn-toetra. Fa tsy voatery akory ny fankapanahy rehetra de fizahn-toetra. Dia eto ary tsy iresaka lavitra, tsy miresaka lava momba ny fizahn-toetra loatra Petera, fa hoy fotsiny izy manazava manao hoe idika ny fizahn-toetra io de izao, mba ahatonga fiderana, mba ahatonga fiderana an'iza moa. Rehefa avy mandalo fizahn-toetra ka nandresy tam'le fizahn-toetra de iza moa zany niderainy? Le olona avy nandalo fizahn-toetra ve no midera-tena manao hoe tena za Andriamanitra tena tsisy oatra mihitsy, betsaka ny fizahn-toetra ny lalovako fa tsisy oatra Andriamanitra, tsy nahavoandray ny fizahn-toetra tamin'iny. Le olona ve nandalo fizahn-toetra ve no midera-tena,
samy andry tera avy amin'ny olona koa re olona avy nandalo fizahan-toetra. Raha amiteny Petera eto manao hoe mahatonga fiderana ny fizahan-toetra de mahatonga fiderana n'Andriamanitra. Lay olona avy nandalo fizahan-toetra ka tena tsapany fa fizahan-toetra ny lalovany, ka tena resy lahatra izy fa nandresy tao anatin'izany fizahan-toetra zany, de nataony voalohany indrindra hoy Petera de midera an'Andriamanitra izy. Midera an'Andriamanitra izy satria nandresy tao anatin'ilay fizahan-toetra. Mandresy eo anatin'ilay fizahan-toetra izy satria ekeny ho fizahan-toetra le fizahan-toetra, fa tsy nekeny, fa tsy nataony hoe kapoka, na nataony hoe tezitr'Andriamanitra ka nanometsina an'Andriamanitra izy. Raha ohatra ka ekenao ny fizahan-toetra ho fizahan-toetra, ndikany hoe ekenao le fizahan-toetra de mino ianao zany fa Andriamanitra eo akaikinao, Andriamanitra mampahery anao, Andriamanitra momba sy tsy mampitondra zavatra tsy zaka, de izao midera an'Andriamanitra ianao aorianan'ny fandresena. Hitantsika eo an-tantaran'i Jesosy zany, rehefa avy nandalo ny fizahan-toetra Jesosy tany an'efitra de nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary tsy io ihany fa hatrany Getsemane, rehefa nandalo ny fizahan-toetra Jesosy de tonga teo am' Jesosy ny anjely nampahery azy. Zany hoe ny fizahan-toetra de mahatonga fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fa ny faharoa, ny filazan'ny Petera azy, zava-dehibe zany ny fizahan-toetra io. Tsy mahatonga atsika tafasaraka amin'Andriamanitra zany le fizahan-toetra, tsy mahatonga atsika mpanometsina an'Andriamanitra zany le fizahan-toetra, fa mahatonga atsika ao aorianan'ny fizahan-toetra afaka miteny tahaka ny Davida ao amin'ny Salamana hoe fa nitondra anay tamin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Fa ny faharoa zay asehon'ny Petera de izao, izy manao hoe io fizahan-toetra io koa de manjary mahatonga voninahitra. Voninahitra le olona zahan-toetra ve sanatry. Rehefa avy nandalo fizahan-toetra ve tsika de mahazo voninahitra ho an'ny tenatsika? Tsia, fa manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra de omen'Andriamanitra ny voninahiny, rakofan'Andriamanitra ny voninahiny. Ny ateraky ny fizahan-toetra lalovantsika de izao mampiariary ny voninahitran'Andriamanitra. Midera an'Andriamanitra isika satria nandalo fizahan-toetra de misaotra Andriamanitra fa nandresy, misaotra Andriamanitra fa na de naniraka ny fahavalony, nanitsaka ny lohanay azy ianao, de nampandresy anay ianao, nampivoaka anay tamin'ny fitahiana mahatretrika ianao, dia misaotra an'Andriamanitra tahaka ny Davida aminao hoe misaoran'i Jehova ry fanahiko, izay reratra eto anatiko misaora ny anarany masina, manome misaotra an'Andriamanitra. Fa ny faharoa de izao, manjary miariary lay voninahitr'Andriamanitra, miariary eo amin'ny fiainan'ilay olona ny voninahitr'Andriamanitra, mahatonga ny olona tsy le olona no miteny, tsy le olona midera-tena ka manao hoe haka tena hitanareo hoe fa raray moa zany tsika satria olombelona ihany, fa vakina eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra tsotra fotsiny zao ny voninahitr'Andriamanitra rehefa ao anatin'ny fizahan-toetra izy. Atao ve misy olona marary de sitrana, na atao ve misy olona natsika anaza de miorona amin'ny finoana, atao ve misy olona mandalo fahasahiranana de mandresy, atao ve misy olona misy mpanompon'Andriamanitra zay mandalo fizahan-toetra ary hitan'ny olona hita boky hitam-pirenena ny mety ho fizahan-toetra lalovany na mety ho izy tenany ihany mahita azy, fa nefa dia ampandresen'Andriamanitra izy de ny mitranga de zao hiariary ny voninahitr'Andriamanitra. Hotsika manao hoe ny dikan'ny fizahan-toetra, ny ateraky ny fandresen'ny fizahan-toetra de voninahitr'Andriamanitra miariary amin'ny toerana rehetra zay andresen'ny mpanompon'Andriamanitra de hiariariny voninahitr'Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany zay ateraky ny fandresen'ny olona ny fizahan-toetra, hoy Petera 1:10 ny fahafito ity, dia ny fankalazana.
io ny marina ny hoe fiderana fankalazana mety mifanakaiky any zany fa ny fankalazana tiany petera resahana eto de tena fijona vavolombelona fampahafantarana any amy fahatelo zany rehefa misaotra an'Andriamanitra ianao, midera an'Andriamanitra manokana ianao, rehefa tsapany voninahitr'Andriamanitra de zao maniraka lay voninahitr'Andriamanitra zay tsapanao niariary teo amy fiainanao de maniraka anao hankalaza an'Andriamanitra. Araka ny tenin'ny Davida manao hoe ankalaza an'Andriamanitra raha mbola velonako, raha mbola miainako, satria nampandrisy atao anatin'ny fahoriana izy, niainy ny vavaka tao anatin'ny zavatsarotra izy, nanafaka ny olona tao anatin'ny fotaka izy. Zany rehetra dia vavaky Davida rehefa tao anatin'ny fizahantsoetra izy, ary rehefa nandrisy izy dia nankalaza an'Andriamanitra. Ny hoe mankalaza an'Andriamanitra dia mampita amin'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra, mampita amin'ny mpiarabelona ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny hoe mankalaza an'Andriamanitra de zao mitory ny fandresen'Andriamanitra zay natao no fandresen'ny olona. Ny fankalazan'Andriamanitra de olona mampahafantatra ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny manodidina azy. Noho zany de ny zavatra roa zany eto am-pamaranana tokony ho tsaroanao. Ny voalohany de zao, raha toka mandalo fizahan-toetra ianao de zao zavatra mety ho lalovana ihany zany, raha tsy maintsy ho lalovana mihitsy aza. Hoy ny andininy fahaenina, misy manao hoe mifankam-panahy maro samy hafa raha tsy maintsy hisy zany. Tena mety hisy mihitsy ny fankam-panahy ny fizahan-toetra, dia tokony ho fantatsika zany fa raha misy fizahan-toetra tsy maintsy ho lalovantsika de tsy tokony olona be menimeny na mitsara an'Andriamanitra na ko mitsara ny hafa, fa olona mahatoky an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra ao anatin'izany fizahan-toetra zany. Tokony ho hitanao anatin'izany fizahan-toetra zany Andriamanitra. Zay ny voalohany tsara ho tsaroanao. Ary ny faharoa izay tsara ho tsaroanao de zao ny fandresena zay azonao amin'ny fizahan-toetra na omenanao amin'ny fizahan-toetra de fandresena izay miampiariary ny fahefan'Andriamanitra am'izao rehetra zao amin'ny fiainanao. Dia raha mandalo fizahan-toetra azy ianao de afaka malala dia ny tompo ampaherenao ary azakivy fa lalana mety iainan'ny mpanompon'Andriamanitra ny fizahan-toetra. Raha ohatra kosa ka mandresy ao anatin'ny fizahan-toetra ianao dia aza-dinoana ny midera an'Andriamanitra, aza-dinoana ny manome voninahitra an'Andriamanitra, aza-dinoana ny mankalaza an'Andriamanitra. Ary raha mbola tena ao anatin'izany fizahan-toetra zany ianao de apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mino fa tsy ho fanombanana faharavana ny fiainantsika koa anatin'ny fizahan-toetra, fa ampiariariana ny voninahitr'Andriamanitra sy ho fanefenanao ho matoky. Hivavaky sika, popoa misaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra ao masina zay manazava aminay fa mety ho mandalo fizahan-toetra tokoa ny mpanomponao. Dia mandresy lahatra anay ianao fa Andriamanitra be indra fo ka tsy mampitondra izay tsy zaka. Ary ao anatin'izany zaka zany rehefa mbanjina anao amin'ny finoana sy mahatoky ny fitiavanao zay de mandresy ao anatin'ny fizahan-toetra. Fandresena mitondra ho amin'ny fanomezam-boninahitra anao, fandresena mitondra ho amin'ny fisaorana sy fankalazana anao, fandresena mitondra ho amin'ny fanefena sy ny fanoloran-tena vaovao ka manjary fiasana velona eo am-pelantananao. Mivavaky zay tompo ho an'ireo havanay ao anatin'ny fizahan-toetra. Ampahirizo izy reny, ataovy mandresy, ataovy resy lahatra fa voninahitra ao ny hevitry ny fizahan-toetra, fanefena ny hevitry ny fizahan-toetra, fitiavana koa aza ny hevitry ny fizahan-toetra. Vavaky zay tompo, raha toka ao anatin'izany fizahan-toetra zany dia ataovy resy lahatra fa manan'Andriamanitra eo ankilanay. Efa omenao anay ny fanahinao masina toetra ty anatinay, mampahery anay de ataovy renay mandrakariva ny fanatrehanao. Mivavaky zay tompo.
hoan'ireo manana olana, hoan'ireo manana ady am-panahy, ampahirezo. Ataovy mahatoky anao, ataovy mandresy ao anatin'ny fizahan-toetra zay lalovana vetivety. Mivavaky izay tompo hoan'ny tanindrazanay, mivavaky izay ho an'ny fandriam-pahalemana eran-tany, amin'izao andro iomanana ny amin'ny fandraisana anao noho ny krismasy afaka volana vitsivitsy zao, de avaozy ny fonay, terizo ny fononay, mba handraisanay anao Jesoa mandrakariva, oninao am-ponay, mitoera aminay Jesoa, de manankina ny fiainanay hatrany, eo ampelantananao zahay. Amen.